Amizay resaka fitsaram-bahoaka zay dia anisany voaresaka manokana tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny senatera sy ny CNDH ny momba ity raharaha ity fitsaram-bahoaka zay nahazo vahana tokoa teto amintsika tato anatin'ny volana maro izay amin'ny mampanolotsaina ny fahefana mpanatateraka ny anteneran-doolona nandroso sosokevitra ny senatera Bettina Bruno momba indrindra ny resaka fitsaram-bahoaka. Resaka zany atsika Madagascar ny nankatoa les déclarations universelles des droits de l'homme fa io fampiarana azy zany jerentsika ataoko misy zavatra ngezabe zany andraikitra parlementaire zany io na sénateur na député amizay filesana io resaka zon'olombelona sy droit de l'homme any amin'ny vahoaka mba hialantsika tsikelikely amin'le fomba ndraindray amin'le fitsaram-bahoaka ohatra zay. Ny vahaolana aloha hitanay dia adidy sy resina ho andraikitra mihitsy zany mba miresaka amin'olona hoe atraiza moa ny fetrany zavatra tokony atao atraiza ny mety atao aiza ny tsy mety zany hoe mbola mandeha amin'ny resaka fiarovana ny zon'olombelona zay manana zo ny olona voaharo ary arovana kanefa kosa le zavatra zay tsy mandeha mihitsy raha ohatra ka ny tompony andraikitra rehetra tsy manao ny asany araka tokony izy na ny tambiny filaminana io na ny fitsarana io raha ka tena tsy mandeha am'le izy dia lasa mandeha amin'ny lalina tsy zany vahoaka zay zany zavatra horesahana zay ny zavatra hodinina ary zay ny zavatra ampitena amin'ny vahoaka amin'ny faritra rehetra. Tokony izy raha mandeha manao zavatra ohatra ny membre ny gouvernement na ny ministre zany na ny premier ministre ny tokony ataony dia miresaka amin'ilay olom-boafidy avy amin'ny faritra io amin'izay ilay olom-boafidy no manao releny zay zavatra rehetra tianjareo apetraka any raha ohatra ka tsy mipetraka zay fomba fiasa zay manahino ihany manao zavatra amin'izao aloha fa misy miezaka aloha tsy hoe misy miezaka fa misy kosa tsy miezaka manao an'izay raha mandeha ilay membre ny gouvernement dia mba milaza amin'ilay député na sénateur avy amin'ny faritra iny dia miaraka any zareo ilay olona mboafidy avy amin'ny faritra iny no manao relais satria izy mifampikasoka isan'andro amin'ilay vahoaka ny antoerana raha tsy zay ny atao dia lasa teny midina fotsiny mandeha fotsiny ilay teny ataon'ilay mpitondra fanjakana mandalo ao fa tsisy ny olona mampiatsaha azy na misensibiliser ilay vahoaka antoerana.